Raha tsika ao anatin'ny fandaharana mahenika orinan'izao fampalalam-baovao zao moa ny andindiny makasika indrindra ny fiatraikan'ny fitokonana tanterahan'ireo mpiasa ao anatin'ny kompania mpitaterana ery Madagasikara. Ankoatra izay dia nanamarika ny fetin'ny fahaleovantena isika ary dia isan'ny voaboasana ao anatin'izay fandaharana mahenika izay ihany koa ny andavanandrom-piainan'ny malagasy tao anatin'izay hoe 5-20 taona niverenan'ny fahaleovantena izay fatrangam-piarahamonina kosa no itsika nohizana ny vaovao taona teorina natolotra ny fampanoavana androany Tetsianosy ny lehilahy mpanamboatra mofomamy iray tany Tomasina tany ny taona 13 izay fantatra moa fa nangalatra ny laforin'ny mpampiasa azy ity farany ihany nefa no nahatratra azy ka nitondra azy teny amin'ny manam-pahefana. Niakatra fampanoavana androany etsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy lehilahy iray niasa tany Tomasina nanamboatra mofomamy. Araka ny loharanom-baovao dia ny taona 13 no nangalarin'ity lehilahy ity ny laforin'ny mpampiasa azy. Lehilahy roa izy ireo niasa nanamboatra mofomamy tany amin'ny faritry Tomasina ka ny mpampiasa no niantoka ny fitaovana rehetra tamin'ny fanamboarana izany mofomamy izany. Ny olana nefa tsy nandeha nitsenan'ilay mofomamy ka tsy voalohan'ny mpampiasa ny karaman'ireto mpanamboatra mofomamy ireto nandritra ny volana vitsivitsy. Teo no nitsiry ny sain'ireto mpiasa ka nanapa-kevitra niakatra teto Antananarivo. Tamin'izay indrindra no nitondran'izy ireo ny lafory fanamboarana mofomamy izay an'ny mpampiasa azy. Raha ny fitantaran'ity lehilahy tratra ity, noho ny tonga teto an-drenivohitra izy ireo lahy dia napetraka tamina mpivarotra kafe sy mofo iray teny Andravoahangy ilay lafory. Iray volana taorianany nametrahana azy dia nambaran'ilay mpivarotra fa tsy hita intsony ilay fitaovana. Ny namany ihany no nanondro azy tamin'ny mpampiasa azy ka izao izy tratra izao 2 taona teoriana.